Tetsy manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga voatra no nanaovana ny lanonana. Taorian'ny fisafoana ny andian-tafika nataony lehibe ny faritra Boeny niaraka amin'ireo lehibe ny mpitandro filaminana teto anivon'ny faritra dia niroso amin'ny fametahana ny mariboninahitra ho an'izay nahazo izany. Miisa 7 iray nahazo ny grand officier, ny 3 commandeur de l'ordre national, 12 nahazo ny officier de l'ordre national, 12 ihany koa nahazo ny chevalier de l'ordre national ary iray ihany no nahazo ny chevalier de l'ordre de mérite. Voalamina tokoa ny vahoaka ny Mahajanga renivohitra nandritry ny lanonana. 710 no isan'ireo mpitandro ny filaminana miaramila zandary ary polisy-pirenena miandahy miambavy nanao ny matso. 777 kosa no isan'ireo mpianatra nanao ny matso izay avy amin'ny sekoly maro samihafa eto amin'ny sisikôly Mahajanga voalohany. Teo ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena sy ireo fikambanana maro samihafa. Filaminana sy fihavanana antoky ny fahombiazana ity no loha hevitra tamin'ity indray mitoraka ity. Ny tolakandro indray dia nisy ny fanasana nataony lehibe ny faritra Boeny tamin'ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila teto Mahajanga renivohitra tao amin'ny lapan'ny faritra Boeny. Hariva kosa indray dia nisy ny rindrakira lehibe niarahana tamin'ny tarika Briante sy ny tarika Bilo manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga ary ny afomanga ny aliny talata 15 Jona tamin'ny 7 ariva. Tonga nanome voninahitra ny lanonana teto Mahajanga ny ministry ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Profesora Manantsoa Victor. Tarika izany kosa ny lehibe ny faritra Boeny Andriamatora Soloniaina Jean Christophe Noël.